Ao afontananao dia mevonahitra Andriamanitra ny amin'ny teny mpanairana, teny mpitiavana tonga ra-potoana, mampatsiaro antsika tokoa. Fa sarobidy ny fotoana tokony ifanairantsika mba hisiny vokatra azo tsapahitana ra-piovana. Eo amin'ny fiainantsika arakaraka ny androsoany fotoana, sy hanomezantsika fotoana mba hianatra teny sy mamono fotoana tonga eto amin'ny fanatrena isan'andro. Ao afontananao dia saotra Andriamanitra mankasitrany fonao manontolo. Saotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Menao ny tombonandro, tombotsoa, afaka ho tarihan'ny fanahinao ary tonga soa eto amin'ny fanatrehanao. Mamy fanahinay ny fanatrehanao. Ary mihoatra noho ny fahamamiana mety ho renay ny tokony ho fahamamiana tsapanay rehefa miaina ny toetranao izay. Misaotra fa tsy mitsahatra ny mampiasa mpanompo ianao, mametraka teny mpanairana any ambavana izy ireo, iantefany anatin'ny fonay mba tsy hanafotoana anay, fa tena anaitrisana isan'andro, fa tsy hoe fatra-pamaky baiboly efa niodiny impiry nefa tsy nanovanay, na tonga foana eto amin'ity toerana ity izay hivavaka nefa tsy manovanay, na mety eo manompo faran'izay miazakazaka tia manao ny asanao nefa tsy manome an'ilay kalitao-piovampo any anaty izay mba handrasanao. Androany anatin'ny sekoly Famahana olona dia aoka hiva izay manahirana, aoka hisokatra ny lalana, aoka hihintsana izay tokony hihintsana, taio ny olonao tsiraray avy satria tonga eto izay manome voninahitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafintsika ao an-tompo mahazo toerana vetivety. Avy-etrantsika dia hiatrika ny loha-hevitra izay nomen'Andriamanitra antsika ao amin'ny androany nampitondraina ny lohateny hoe tsy sarotra io. Amen. Avy miaraka amiko hoe tsy sarotra io e. Tapany voalohany iresaka mombana zavatra tenenin'Andriamanitra anairany antsika amin'ny fomba fiatrehana zavatra manahirana. Da ny amin'ny tapany faharoantsika hijery cas pratika mba ho tonga ao anatintsika hoe inona marina le zavatra mitranga ary inona marina le zavatra andrasan'Andriamanitra. Ao anatina prinsipana fomba fiatrehana dia fampatsiahivana. Hoy ny Korintianina faharoa fahaefatra andiny fahaenina ambin'ny folo. Korintianina faharoa fahaefatra andiny fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avoaziny isan'andro isan'andro kosa ny toetray anatina inky hoe le olona ao anaty. Atian'Andriamanitra ampatsiahiviny zasy ianao fa ao anatin'izay verina fa manahirana lalovana isan'andro dia le ao anaty aloha ny mila amboarina sy karakaraina zay vao miova ho azy le ety ivelany. Zay no mahatonga ny teny tsy tonga dia miatake zavatra ety ivelany fa misibla zavatra ao anaty satria ny zavatra manodidina anao io dia miankina amin'ny zavatra velona avy ao anatinao. Zao nolazain'i Jesosy eo Marka 7:20. Zay mivoaka avy ao amin'ny olona dia zany mahaloto azy. Ny mampaloto ny olona zany tsy le endrika ivelany mety hoe hitantsika hoe marikiriko, virehitra, tsiny. Fa avy ao anaty tsy hita le loto no mivoaka dia miseho ety ivelany. Zay mahatonga Jesosy ny teny hoe tsy avy amin'ny manasa tanana sy ny tsy manasa tanana ny mampaloto na tsy mampaloto ny olona, fa avy ao anatin'ny fo le faharatsiana dia mivoaka amin'izay mety miteniteny foana, misaintsaina zava-poana, mireagira mifanaraka amin'izay. Faharoa anatin'ity prinsipa tsotsotra ity hoy izy ny Korintianina 2:12 ary toy izany koa nareo raha fatra-paniry ny zava-panahy dia zay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Mampatsiaro hatrany akio ny Baiboly fa ny zava-panahy tsy hita maso aloha zay vao ny zavatry ny tany hita maso. Jesosy dia milaza amin'ny 2:7 hoe Andriamanitra ozy izy dia fanahy. Dikan'izay ny zavatra rehetra jeren'Andriamanitra mialoha dia ara-panahy daholo aloha. Ao le voalohany teo avy ao anatinao. Le faharoa ty zava-panahy. Ny zava-panahy tsy hita maso aloha vao ny zavatry ny tany hita maso. Ary indrindra eto ny Baiboly dia milaza hoe maniry zava-panahy tsy hoe mampandroso anao fa mampandroso ny fiangonana. Rehefa mandroso ny fiangonana, enao ao anatin'le fiangonana mandroso azy enao. Asika vele izy. Fahatelo misy tontolo ara-panahy avokoa ao ambadiky ny zavatra rehetra. Mila miaiky zany tsika fa misy tontolo ara-panahy ao ambadiky ny zavatra rehetra. Raha misy zavatra mitohana ela be zao amin'ny fiainao dia misy zavatra ara-panahy ao ambadiky iny. Misy tontolo ara-panahy mahatonga ny mitohana fa tsy hoe mitohana ho azy. Tsisy zavatra mibloke ho azy zany. Tsisy zavatra hoe mistagne ho azy zany hoe mijanona tsy mihetsika tsy mandroso. Misy antony ara-panahy ao. Ohatra
Genesis 13 Genesis 15 13 14 Baiboly dia milaza aminaran'i Jesosy. Ary Jehovah tamin'ny Abrahama, aoka ho fantatra marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao. Anompony olana izy ary ampahorian'ireo olona efa 100 taona ry zareo. Fa le firenena kosa izay ho tompony ho tsaraiko. Ary rehefa afaka izany dia hivoaka mitondra harem-bevava izy. Exodus 3 7 à 8. Efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, araka ilay niteneny tamin'ny Abrahama, fa eto amin'izay izy miresaka Moïse. Tamin'ny Abrahama programa, tamin'ny Moïse atrikasa. Alleluia. Mino fa androany misy Moïse tenenen'Andriamanitra fa misy atrikasa milatrehana ho amin'ity taona ity. Fotoananao ty taona ity androany maraina anaran'i Jesosy. Tsy sarotra io. Amen. Efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, efa raiko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy, fantatro ny alahelony. Efa nidina amonjy azy amin'ny tany Egyptianina, hitondra azy hiakatra ela amin'izany tany zany, ho any amin'izay tany sosy malalaka, any amin'izay tany tonga dronono sy tantely, any amin'ny tany blablabla be deaibe. Alleluia. Nidina Andriamanitra, ozy Andriamanitra, hidina anao ale izy amin'izay. Fa misy ireo marika any amin'ny Exodus 12 tany efa akaiky amin'izay le délivrance, men'Andriamanitra amin'izay le secret an'izy hoe mahatonga nareo ela be tany misy ara-panahy bloqué anareo tsy farao rery no bloqué anareo. Fa ny Andriamanitra topoiny mihitsy no mavita bloqué anareo. Teo izy ny zanak'Israely, fa maninona le Andriamanitra ry zareo no bloqué anay satria manadiny ny Andriamanitra reo nareo. Fakiko aminaran'i Jesosy Exode 12 andray efa misoratra sahady. Naran'ny Tompo, fa andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina zany amoniny matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitra ny Egyptianina dia ho tsaraiko avokoa zany Jehovah. Rehefa nidin'Andriamanitra ny tsara ny Andriamanitra ny Egyptianina, tonga maraina vany olana délivreny kapoaka, niovany zavatra rehetra, miaraka amin'ny harem-bevava, lasa firenena libra, tsotro ny omaly ny maraina. Mahita fandroana maraina misy zavatra ao ataon'Andriamanitra zay satria misy olona tonga saina nomen'le toetra tsara, tsotro ny tamin'ny alina ty maraina te. Zay mety nitranga tamin'ny alina ho vain'Andriamanitra hitsimbadika amin'izao maraim-baovao zao maraina tsara ho anao miaraka amin'ny fanatren'Andriamanitra zao maraina zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mba inoy zany moa e. Amen. Ao amin'ny prinsipa tsotsotra miaraka amin'Andriamanitra ihany koa, ny anatra tsika zao tatoato ohatra ny omaly zao dia hoe rehefa ampiasa zavatra dia ho an'izy. Rehefa misaina zavatra dia ho an'izy. Rehefa mitady izy ny diso. Ao tsy ny hafa fa isika aloha. Sekoly Famahana olana, tsy le olona tsy tonga eto no ovahana fa ianao. Tsy le olona masika any an'le birao andehananao no antsika mambavaka fa ianao. Raha ianao no miova eto resiny fahatsara-panan'Andriamanitra ao anatinao, zay endrika fahasiahana toy ny omby be any amin'izay mety ny toerana andehananao any. Zay mahatonga anao no karakarainy eto. Tsy ahoan'Andriamanitra akory zay mety ho manahirana fa raha vao mety ianao dia mety Andriamanitra, dia mety io. Averena hoe tsy sarotra io e. Matthieu 7:3 ho Jesosy, nahoana ianao mijery ny somboka azy eo amin'ny mason'ny rahalahinao cure-dent, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao planche. Azonareo amin'izay ve le izy? Zany hoe ny hafa ininy tompo. Ny hafa no ny hitanao, fa ny anao tsy hitanao. Zay le ilana teny. Ao amin'ny teny ny tairin'Andriamanitra fa ny anao no tokony hoentinao. Fa raha voavovany ianao dia misy fanantenana mba ahafahan'Andriamanitra mampiasa anao le ny vahany. Amen. Farany anatin'ity prinsipa tsotsotra ity Hébreux 12:2, jery an'i Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy. Tsy avelan'Andriamanitra isika hifantoka any amin'ilay problème, tsy mahava azy zany. Eny tsy hifantoka any amin'ny solution ihany koa, satria tsy solution farany, na dia solution ho an'ny hafa koa ary le izy. Fa tian'Andriamanitra ianao hifantoka any amin'i Jesosy. Mila alefa any amin'Andriamanitra ny masonao. Teny kaikinao alaivo masonao hoe ataovy anaty boaty hoe
dia alefasany amin'Andriamanitra hoe ataoko sarisary ohatr'izay mba ho azonao ilay izy hoe omeo azy ihany ny masonao mba ho izay hitany no hitanao. Amen. Inona ny tena olana tokony hovahana voalohany zany raha prinsipa tsotsotra le ndraisitsika teo fampatsiahivana sy fanairana. Vitan'Andriamanitra ny mamany ny olana faran'izay enjana eo amin'ny fiainao androany fa tsy voatery hovahany. Mila azonao aloha zay. Luka 10:10 zavatra antranga teto nanantona le boka ny resaka tamin'i Jesosy nylaza hoe raha mety ianao dia diovy dia namaly Jesosy mety aho. Mahavariana fa ty boky ty tsy nitovy tamin'ireo olona raha rehetra tonga teo aminy hoe sotrano aho. Tsy tonga dia hoe afao aho. Vao aho, tsy zay. Fa raha mety ianao izy izy. Zany hoe nametraka ny Mahandriamanitra eo amin'ny fiandrianany manana ny safidy ny ara-potoana ty lehilahy ty. Zay no mahatonga antsika misy fotoana ohatrany disy fievitra satria manao amainina manantena ny fitrangan'le vokatra fa tsy mametraka fanontaniana hoe fotoana n'Andriamanitra nomen'le izy hoe androany maraina. Tsy ianao no mamaritra hoe fotoanako androany, tsy maintsy androany io, tsy maintsy zay le tsy maintsy zay mihitsy ny le tian'Andriamanitra hitsy, tsy anjaranao no mametraka ny tsy maintsy, any aminy baolina ny tsy maintsy fa tsy any aminao. Teo izy Jesosy, mety ohatra ny azoko verokely ny paoziny tarehan'i Jesosy, mety misaotra anao nantany fa ny akabaizan'ireo marary reo tsy manontany ane. Tonga dia tereny fotsiny fa droano no le sitrany. Za koa malahelo azy dia meka any moa. Fa eto tena mety. Zany hoe tena amin'ny faneken'i Jesosy amin'ny fony manontolo no amitsorany an'le izy. Tena kaikinao, misy fotoana Jesosy mety zany hoe. Dia le toy an'ity ohatrany hoe tsy tiako tenenina nefa tsy maintsy tenenina. Misy fotoana zany izy tsy mety. Ny zavatra ianarantsika eto tsy hampianatra anao hidongo hoe manina ny tsy mety. Fa misy zavatra mila miova ao matoa Andriamanitra miteny fa tsy ataoko ilay izy. Dia miverina tamin'ilay zavatra be dia be resantsika teo. Misy zavatra ao anaty ao mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe za tsy anao. Famonjam-panahy ilay izy. Andriamanitra tsy misaina ny androaninao, tsy misaina ny rapitsonao, tsy misaina ny 2023 anao zany izy, fa misaina ny mandrakizay aloha izy. Dikan'izay raha io mandrakizay homanino anao io ny barainga eo anatrehanao dia zay no mahatonga azy miteny hoe tsy mety satria tian'Andriamanitra ho azo antoka aloha fa ninina mitranga eo azononao ny fiainana mandrakizay. Na hiva le olana na mbola tsy hiva le olana tsisy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Zany ny formation ahatonga an'Andriamanitra hiteny amin'izay hoe mety satria fantatra amin'izay ty zanako ty fa raha vao tsoraka eo io situation io mbola hivavaka izy. Vaky io olana io androany talata maraina mbola tonga io rapitso. Misy taontsika misantsana hoe sekoly tokantrano dia ohatrany hoe mpivady mikorotana daholo zao le manatrika eto, olona maty vady, very vady, ny saraham-bady, olona ny vonom-bady, ohatr'izany. Tsy zany ka. Mety mandeha tsara ny tokantranonao fa raha tianao tehirizina io mamonjay sekoly. Raha tsy zany dia tsy nasiana le sekoly. Nareo ve maninona asian'Andriamanitra le sekoly? Fa maninona no asian'Andriamanitra le sekoly ohatrany tsy dia misy mpandeha satria tsy tonga saina le olona hoe ilainy le izy. Na dia hain'Andriamanitra aza ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny fiandrianany ny anaovany na tsy anaovany izany satria mitsinjo ny fiainam-panahinao izy. Raha tonga anao anary ny famonjena dia tsy ho ataony. Fa raha tonga anao hiazona ny famonjena dia ho ataony. Problème na communion entre anao sy ny tompony mila jerenao akaiky isan'andro. Jesosy milaza amin'ny Jaona 15:5 raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny déconnexion amin'Andriamanitra dia tsy ahafahantsika mitondra ny toetrany. Nefa ny toetran'Andriamanitra raha vitantsika ny mamoaka izany dia ny toetran'Andriamanitra ny manokatra ny zavatra rehetra. Amen. Ka pratika amin'izay no jerevantsika. Ohatrany ahoana ny fomba hidiran'Andriamanitra rehefa nanome anao fanosorana izy sy rehefa mampianatra anao fa misy koa ny metody tsaratsara kokoa amin'ny fanotronana.
ny fanosorana dia zavatra nomenanao mba ho ampiasainao. Ny fanotronana misy toetra tsara be avy ao anatinao dia mihetsika ho azy Andriamanitra miasa sy miady ho anao. Amen. Tantaran'i Davida dia fantatsika loatra fa Davida dia tovolahy kely nampiasain'Andriamanitra andavo andrareziny miaramila Filistina natao hoe Goliata. Ao amin'ny fanosorana dia hovain'Andriamanitra amin'ny masonao ahita zavatra tsy fahitan'ny olona. Isika lasa manana maso mahita ny miafina, lasa mahita ny point faible amin'ny fahavalo, ahatonga antsika anatena fandresena satria fantatsika tsara fa matoa misy ny point faible, misy ny faiblesse dia azo resena zany. Samuel voalohany toko 7:7 minaran'i Jesosy. O Davida, ny liona sy ny bera samy vonono mpanomponao, ary io Filistina tsy mifory io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaika ny miaramila an'Andriamanitra velona izy. Davida dia nahatsikaritra fa Goliata dia tsy mifory, dikan'izay tsy misy fanekena ifamatorany amin'Andriamanitra tompony fandresena. Zany hoe raha lanjaina zany ny mpifaninana eo ambonin'ny ringa dia latsaka be mpoahany Goliata satria tsisy fanekem-pamorana izay ahatonga an'Andriamanitra hiaraka aminy. Davida tovolahy kely fa efa voafora tamin'izy 7 andro. Mety tsy miteny ninninina aminao zany hoe resaka anaty kilaoty koa ve dia mampandresy. Fa zany ny intervention en onction mampahita zavatra tsy hitan'ny olona, ary mety efa nafen'ny Goliata ely io fa mifanamasina mibitsika tamin'i Davida hoe tsy mifory io. Ka raha vao tsy mifory io tsy maintsy resiny izay mifora. Zay ny onction zay, zany hoe ny masonao lasa mahita hoe azo atao le izy. Ny masonao mahita hoe tsy makay zany io problème io. Me misokatra ny ao anatinao mahita fa faible io, azo ioarana, azo resena. Fantatra Davida tsara fa miteny be ao anatin'ny ady sy ny confrontation amin'ny fahavalo ny fomban'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra dia miaraka amin'izay nanaova amin'ny fanekena. Goliata tsy mifory, dikan'izay tsy misy fanekena amin'Andriamanitra. Davida manana fanekena amin'Andriamanitra. Mazava zany fa tsy maintsy mandreseny Goliata zany Davida. Ao amin'ny fanotronana kosa, satria sady nisy fanosorana, nisy fanotrona tao amin'ny katy, zay mahatonga antsika tairin'Andriamanitra hiaina tsara moka toetra mba ahafahan'Andriamanitra manao intervention manampy anao. Nanomboka nisokatra mason'ny Goliata, nahita sy natsapa zavatra hafa kely teo amin'ny fiainan'i Davida. Samuel voalohany 17:43 no anaran'ny Tompo. Ary io le Filistina teo Goliata tamin'i Davida. Alika angano atony lamotehana, ary nanozona ny Davida tamin'ireo andriamaniny le Filistina. Ny Filistina mpanompo sampy. Rehefa andeha ady ny Filistina dia mitondra sampy, mivavaka amin'ny andriamaniny. Zareo moa mivavaka amin'ny Dagona sy Irène. Zany hoe alohan'ny atrikady zany dia efa manao sorona zareo, dia efa manao fanekena, dia efa mety mitetitena, dia mety mifadianina koa izy, dia mety tsy haiko izay ataony ihany fa manao ny ataony koa any amin'izay côtény izy mba azahoany fandresena. Rehefa nita le boakely izy dia meme. Tia veo izy fa teo mpimezina teo izy nanomboka nangiritsana. Nietsika daholo le sorcellerie rehetra hoe to misy zavatra hafahafa tsy boakely normal ty. Dao tsika isaina ne 3 mètres latsaka Goliata. Inona ny adikevitra amin'ny bandy kely 17 ans. Alaina fotsiny lohany dia filana dia vitako. Fa nanomboka otrany tia amolaka voatrany tsy afaka manantona. Tia ninjitra tanana voatrany tsy afaka. Ny anomba atao sisa dia hozoniko amin'ny anaran'ny Andriamanitra ianao. Zay nahitana fa nisokatra amin'ny mason'ny Goliata nanomboka nahita hoe tsy zazakely mandehandeha ty ataon'ny loanako ty, misy force invisible mampatahotra be ao ambadika ty David ty, na Goliata Filistina nanomboka nisokatra amin'ny masony hoe miaraka amin'ity ankizy kely ty ny Andriamanitra ry zareo. Assistance. Ny mamaika antsika tsy le Andriamanitra eo fa le ahoana tonga le Andriamanitra eo. Manjary hitentsika ndry ny assisten'Andriamanitra David, sambatra David, dia mialety sambatra David, sambatra David, sambatra. Ny tanjo ty sekoly ty tsy ny fahasambaran'i David.
fahasambaranao asitehaka mafy tsara ho an'ny tompo moe enao assisten'andriamanitra ne mahatonga an'andriamanitra mandefa ny lesona maro samihafa e tsy lefona fa lesona fa misy olo mahatsiaro ohatry voalefilefona foana ty le teny zany ray zay ray sotsiny sefa masoa sokatra masony Goliath nanomboka nampiasa spirituel am'izay 1 Samuel 17:49 fanosorana nalefany Davida tamin'ny atsamotady ny vato navoa le Filistina tamin'ny andriny assistance niletika tamin'ny andriny mihaino tsara ve tsika androany maraina nitoraka Davida tonga dia nahavoa fa ny profon'le assistance teo a nataon'Andriamanitra ohatr'izao teo amin'ny tampon-doha izany hoe vato efa mipetraka nitsindriana amin'ity taona ity ho azo tsapaitanana ny fanampian'Andriamanitra anao eo amin'izay verinao fa tsy vita zao no nomeny tompo antsika andro maraina tsarotra eo tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra avy ireny hoe tsarotra eo e avy tao ny fanosorany Davida nahavoan'ny androny Goliath satria ny onction zany mampifantoka anao anao zavatra tsara tonga dia raha mahitsy toraka Jean Davida io dia eo amin'ny andrina aotsika fa vao mipetaka teo amin'ny andrina tonga dia niapoen'Andriamanitra fotsiny amin'izay izy mba iletra tsara misy zavatra amin'ity taona ity ho apoen'Andriamanitra iletra tsara zany hoe ho ataon'Andriamanitra maropototra le zavatra ampanaoviny anao ny anao ohatra mandona kely fa ny anazy tonga dia miletika raha tsy mitsika ianao dia ajanoko sotra ataoko toizina zany nandray fanosorana Davida satria nitadiaviny Samuel hatrany anaty ala nosorana ho mpanjaka miresaka ho ampanjaka rehetra eto zao na zay manatrika eto na zay manaraka any ambadika any ny atao hoe mpanjaka vaolana ho amin'ny fanjakana tapahany raha ianao zany mpanjaka ao tokantranonao dia ianao zany no atsangan'Andriamanitra ho solution ao tokantranonao ka ny problème pasteur le vady koa dia ianao zany ny solution tehaka mafy an'Andriamanitra halleluia sekoly tokantrano raha pizza sao dia tsy eo ianao any mafinaritra e halleluia tsy anivela ny solution tsy re fitaratra tsisy fitaratra mirary dia mirary mba hita fity fitaratra ianao andro amaraina miraha veto ny anaran'i Jesosy jere rano aza sy ny excuse zany tika tenenina lasa solution ho an'ny Israel Davida ao fa rehefa taitra ny fony Davida dia lasa solution ho an'ny Davida Andriamanitra zay le assistance tasoary inona koa ary zany eny io fotsiny Samuel voalohany 17:36-37 misy zavatra niova teo amin'ny fomba fitenin'ny Davida mba hitanao hoe mety miainao amin'ny fanosorana ianao fa afaka miditra ao amin'ny fanotronana misy réaction zay tiany Andriamanitra iova avy ao anatinao ty le réaction Davida ny liona sy mibera samy mivinono ny mpanomponao izy ny sujet mpanomponao ary Filistina tsy mifory io tahaka ny anankiray amin'ireny tsy miteniteny foana io resy io 17:30 Jehovah zay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy mibera izy no namonjy ahy sujet Jehovah te hita assistance avadio sujet aoka tsy hoenao tsy ny sujet hoe vitako io tamin'ny herintaona no fitiavan'Andriamanitra vitako io amin'ity taona ity avadio ko ny fomba fiteninao le Andriamanitra nanoana tamin'ny herintaona anoana amin'ity taona ity tanareo ny anam-py fanamasina anao dia atonga anao ho mora mahita an'Andriamanitra ao anatin'ny fahasarotana atrehanao tsy sarotra io hozy izy Davida liona sy mibera ny vonom-panomponao onction ohatrany tonga saina izy avy eo kanefa Andriamanitra izy no amonjy ahy misy réaction samihafa zany
Le réaction voalohany, ny mpanomponao amono Filistina io, nampahereziny. Eny io tsara, nampahereziny fanosorona tamin'ny vavolombelona. Nampahereziny fanosorona tamin'ny vavolombelona David. Raha namaly vavaka, voavaly vavaka tamin'ny herintaona, mahazo valim-bavaka amin'ity taona ity. Misy continuité zany le izy. Fa ny fomba niovan'ny le fahatsapany David, zay le lesona. Ny fomba niovan'ny fahatsapany David, izy David. Andriamanitra vonjeo a. Andriamanitra no amonjy aho izy zareo ne. Le lehilahy mahery avy amin'ny fanosorana. Lasa miverina zazakely matahotra miankina amin'Andriamanitra hoe vonjeo amin'ity lehilahy ty. Zay réaction zay tian'Andriamanitra ho hita ao anatsika amin'ity taona ity. Marina fa lehilahy mahery sy vehivavy mahery daholo tsika isaorana n'Andriamanitra be dia be zany. Fa miverena ohatry ny ankizy kely miankina amin'Andriamanitra, tsy mampaninona ohatry ny matahotra izay ohatrehany, fa miantso vonjy amin'Andriamanitra satria tsy afa manao ninninona raha tsy eo Andriamanitra ary manantena ny tanam-pamonjen'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao amin'ity taona ity. Voarahinao ve le izy, voarahinao ve mahatonga n'Andriamanitra tonga dia nipoitra amin'izay nampatahotra ny Goliath. Satria ny réaction David niova. Tamin'ny voalohany, lehilahy maherinao vita io resy io alleluia. Dia tonga saina tamiko izy dia Jehovah vonjeo Taony vonjena an'izay le lehilahy mahery. Andro maraina, raha miantsoantso vonjy amin'Andriamanitra eo ianao, asisteny. Zay fotsiny verangany amen reraka. Amen reraka be ohatry ny efa tamin'ny 3 andro lasa tsy navoaka. Raha miantso vonjy ianao andro maraina, ho asisteny. Matoa miantso vonjy tsy mahavita rery zay le izy, oh là là. Tokony hoe alleluia dia lasa oh là là mihitsy le izy rehefa raha. Tena akaikinao, tsy vitanao rery io. Fantatro hoe fa manana an'ity fanomezana ity ianao hoe mokondoha. Mokondoha teneno izy. Mbola tsy te eno le ho tenenina aminy. Teneno izy, tsy avitanao zavatra zany hoe Andriamanitra ny ilainao hoe, fa mety tsy mampino anao hoe fa mbola azo fitainy io hoe. Ny raha n'Andriamanitra eto ampatsiaro anao fa mbola azo fitainy io ka anao io. Mbola azo fitaina tsara io matoa mbola nivelominy ianao tamin'ny maraina. Ny aloha ny antenaiko pastera tonga dia le manjavona fotsiny sisa. Eny fa mba mialohan'ny fanjavonina aloha mba misy zavatra be dia be voakarakara momba ny fiainanao, isy ampiasan'Andriamanitra anao satria mbola be dia be koa mbola tsy afaka manjavona ohatranao. Naneo fiankinana tanteraka tamin'Andriamanitra David, tonga dia mampitranga fanotronana be zany. Andriamanitra no amonjy ny mpanomponao. Ohatry ny azoko verika ny intonation David tamin'ny voalohany. Leona Sber zany vonoan'ny mpanomponao. Tonga saina amin'izay. Kanefa Andriamanitra ianao ny amonjy ny mpanomponao. Tanao, rehefa teo asistena dia manaova mampalahelo ohatry zany. Azonareo fa tsy hoe mety koa na tsy vonjenao ary aza be vavy eo fa mila ny famonjen'Andriamanitra ianao e. Manetretena dia maneke fa hiasa Andriamanitra. Kolosiana 2:17 dia manambara amin'ny lalan'i Jesosy hoe aliky ny zavatra ho avy reny fa ny tenany dia any Kristy. Raha hijanona fotsiny tsika dia tsy hitondra fiainana mody ianao. Fa David nandresy Goliath dia tandidin'ny Kristy nandresy ny fahafatesana. Raha resin'ny David Goliath dia resin'ny Kristy ny fahafatesana. Ataovy amen mafy tsara. Tsy natahotra ny Goliath intsony ny zanak'Israely satria Goliath efa maty. Marina sa tsy marina zany? Tena olona vitsykely miteny hoe marina sa tsy marina zany? Ary tsy tokony atahotra fahafatesana intsony zany ny kristianina. Raha tapadoha Goliath, tapadoha ny fahafatesana. Niova ny tany anatin'ny David, ny fomba fiteniny, tsy izy tsony fa lasa Andriamanitra ny voaresany. Ny fanosorana dia mamaly ianao lehilahy mahery am-pinoana, fa ny fanotronana mamaly ianao olona tsy ampy hery miankina sy miantehitra amin'Andriamanitra. Lasa amateur miankina amin'ny direktiva sy metody tsy mahazatra fa avy amin'Andriamanitra. Inona ny lesona voalohany azo anatiny io? Voalohany, misy zavatra goavana mety eo anoloanao manakana ny fidiranao any amin'ny trône, azo resena zany. Saotra betsaka amin'ny amenna natao fo mangina tsy miloka. Azo resena zany.
fa mbola misy zavatra goavana no le obstacle eo anoloanao, zay ny tia Baiboly tenenina. Ny zavatra mila resenao mihoatra no le Goliata manakana anao dia ny tahotra fahafatesana. Tsy tokony atahotra fahafatesana io satria Jesosy efa tonga hanafaka anao amin'ny tahotra fahafatesana. Tsy hahafaty anao zany io zavatra mitrango eo aminaran'i Jesosy. Avereny hoe tsy ho faty afa ho velona. Anambara ny asan'i Jehova. Fiain'Andriamanitra no atao anatiko fa tsy fahafatesana. Asiteka mafy tsara ho an'ny Tompo. Fitiniko ny obstacle ohatra ny Goliata azo ravana. Fa tsy le obstacle ny tena problème, fa le tahotra fahafatesana lasa mibloquer zavatra be dia be avy ao anatinao, nefa tokony irilina be ianao, tsy irolona be ianao miaraka amin'ny Tompo. Amen. Avereny tsy sarotra io hoe. Resaka momba Moïse tsika teo amin'ny ranomasina mena. Ao amin'ny fanosorana dia manomboka mahita tsika efa misy point faible amin'ny fahavalo. Zay le fandresako hatramin'ny voalohany teo. Ary tsy afaka hita point faible tsika raha tsy Andriamanitra miteny hoe zao ny point faible-ny. Ianao zany tsy tena mpamaky boky be mihitsy dia fantatro hoe point faible io atsy dia tsy. Boky na recette de cuisine ary tsisy tadidy daholo zao grame anatin'le iziko. Point faible, point faible. Mila an'Andriamanitra ianao. Rehefa nisalasala teo ampiatrehany Mosesy, ilaina le ohatran'le misavombona kely tsy hita zay atao, reny ny proof fa tsy avy aminao le izy fa tsy maintsy ho avy amin'Andriamanitra ny hamoaka anao. Ny tsy mampety fotsiny dia misavombona foana ianao, vita ny sekoly dia misavombona, eo ny présence misavombona, hiatrika ralia misavombona, vita ny ralia mbola misavombona. Mirava mety mandalo le izy azo ekena fa tsy tokony ho permanent le izy. Any ny teny tamin'ny Moïse Andriamanitra, Exode 14:16 naran'i Jesosy, ainga ny tenao, ainjiro ambony ranomasina ny tananao, révélation, sarao ny rano, dia andeha maka eo afovoan'ny ranomasina mandiha tany maina ny zanak'Israely. Raha tsy niteny Andriamanitra tsy nafantatra Moïse hoe azo sarahana ny rano. Ary raha tsy niteny Andriamanitra tsy nafantatra Moïse hoe misy tany maina ao ambany rano. Alléluia. Fa rehefa niasa amin'ny fanotronana, amin'ny fomba tsy takatry ny sain'i Moïse no isehoan'Andriamanitra tamin'izay efa niteneniny. Misy raison le izy, fa maninona Moïse nisehoan'Andriamanitra ohatr'izay dia ianarantsika izay dia amin'izay koa afaka isehoan'Andriamanitra ohatr'izay koa ianao. Amen. Ny masony fahavalo dia voalaza ny Baiboly fa lasa nisokatra nahita ny fanatrehan'Andriamanitra niaraka tamin'i Moïse. Zavatra fantatro aloha dia izao, jareo anie, rehefa nanomboka nahita an'Andriamanitra ny mason'i Davida, dia tsy mila manokatra ny mason'i Davida Andriamanitra hita an'Andriamanitra satria efa mijery an'Andriamanitra. Fa mijery Andriamanitra hoe iza sisa tsy mijery anay eto. Dia mijery izy ary Goliata tsy mijery, ampijeren'Andriamanitra hahita azy. Fanotronana. Teto amin'ny ranomasina mena indray, ohatry ny samboaravoara kely Mosesy hoe ina re no atao, fa rehefa tafatopy. Mahafinaritra ity malagasy ity. Rehefa sendra tafatopy masony tsy palotra. Sahirana raha misy vazaha mihaino zany. Tout de traduisina fotsiny hoe lorsqu'il a vu, zay fotsiny. Tsy palotra nahita hoe moa Andriamanitra eto. Dia nijery Andriamanitra. Bon, Moïse efa mijery anahy. Iza mbola tsy mijery eo. Le ranomasina, tsy mijery anahy ranomasina. Tonga dia miseho Andriamanitra, kiropaka ranomasina tonga dia nizara roa. Tonga dia miparasaka. Mila mahita an'Andriamanitra io zavatra lalovanao io. Satria ianao efa mijery an'Andriamanitra. Fa raha androany maraina mbola tsy mijery an'Andriamanitra ianao, dia mbola any amin'ny deuxième plan aloha le problème, fa ianao mihitsy aloha mila mijery an'Andriamanitra. Rehefa avy mijery an'Andriamanitra ianao, zay vao ampijeren'Andriamanitra azy le problème. Androany maraina za mangatakandro, mijery an Jesosy, tompo sy mpanefa ny finoanao, fa ho ataon'Andriamanitra mahita le Andriamanitra miaraka aminao, io problème tsy maka izy io. Alléluia! Ianao zany noerana. Tsy le ranomasina hoe oay io Andriamanitra, dia Moïse miteny aiza. Asa raha zareo tiako tenena. Tsy hoe Moïse indray zany nitaraiky. Miandry Moïse hijery azy Andriamanitra, vao ampijerevan'Andriamanitra azy ny zavatra rehetra manahirana amin'ny Moïse.
14:21 nainjitry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany. Rivotra mahery avy any antsinanana ny nampisavan'i Jehovah ny ranomasina mandritry ny ala iny, nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Géographiquement avy aty andrefana ary zareo ny andeha hiampita. Mahavariana avy any antsinanana ilay rivotra no nitsoka. Zany hoe raha viaty zany ny zanak'Israely hiampita, avy ary ilay rivotra no avy any ilay rivotra no nitsoka, dia avy any ilay ranomasina no nisava. Zany hoe taty zany Andriamanitra niteny tamin'ilay rano hoe mba ilalanay, tonga dia voasaraka avy any ilay rano. Tany maina. Mahita tany maina misokatra ato ato. Eo amin'ilay tsy takatry ny sainao, anao lalan'Andriamanitra. Lalana mbola tsy hita amin'ny masonao. Lalana tsy hain'izaniza azavaina. Lalana tsy fantatry ny olona. Fozy Andriamanitra hoe ny zanako amin'ity taona ity tsy tapidalakale zany. Raha zany ianao mba mitiava mavo an'Andriamanitra. Masika mihitsy ty sakafo andro amaraina ity be épice be. Ampazotomana tsara. Géographiquement l'opposé ny fisian'i Mosesy zanak'Israely nanomboka ny saraka ny rano. Nahita an'Andriamanitra teny ampita ny rano. Tonga dia nisokatra ny mason'ny rano nahita an'Andriamanitra satria ny mason'ny Mosesy efa tany amin'Andriamanitra. Onction. Exode 14:13-14 aminaran'i Jesosy. Ho Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra nareo, mijanona, ho hitanareo, ho hitanareo, ho hitanareo, ho hitanareo. Nareo no ahita. Onction. Hozy Andriamanitra hoe ny assistance ho hitan'ny rano, ho hitan'ny tany, satria nareo efa mahita. Alleluia. Andro maraina mila mahita an'i Jesosy ianao. Izay tianao. Namoy ny aino anao, nidina ho anao. Nanaiko ho fantsiana ho anao, nanaiko ho lefonina ho anao, nanaiko ho kapohana ho anao. Sitrana aminaran'i Jesosy ianao. Nanaiko ho fato ho anao, velona ianao aminaran'i Jesosy. Nitsangana tamin'ny maty ho anao, mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Le sakana teo aloha nampiasain'Andriamanitra hitelina an'ilay olana tao aoriana. Raha hijanona antsika dia tsy hitondra fiainana mody ianao satria tandidin'i Jesosy io ary tsy maintsy havoaka antsika hoe inona ao anatin'io Jesosy. Baiboly dia milaza ao amin'ny Hébreux 10:20 aminaran'i Jesosy hoe amin'izay lalana tokony ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofiny. Lalana vaovao tsy hitan'ny zanak'Israely no sokafan'Andriamanitra tao ambany rano mba tonga an'zareo epita. Nen'i Jesosy nofiny mihitsy ny lasa lalana vaovao atonga anao epita avy any amin'ny mpanota tsy mahita an'Andriamanitra ho lasa ao amin'ny zanak'Andriamanitra mahita ny dadanao. Sy tehaka tsara ho an'i Jesosy. Tafita ianao. Dia amen zany. Izy nge eny be aty. Amen. Hoe rehefa salony toyana fa hita mba ataovy amen mijadona tsara ampinoana fa tsy bloqué zany ny fiainanao. Tsy maintsy mifampatsiaro ny fahamarinana antsika mba hisokatra ny ao anatinao fa tsy bloqué zany ny fiainanao. Ary aza misaina hoe bloqué ny anina efa tenenanao fa tsy anina mihitsy aloha mila vahana eto fa ianao. Raha ianao miombona be amin'i Jesosy na mitambatra daholo ary mipamsa sy ny mamsa sy ny tsaiko izy daholo. Tery zareo ny miova. Tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra e. Ry zareo ny lasa miova. Fa tsy ianao ny influencé vao manao zavatra hoe ohatran'ny raiky ohatra misy salopany izany foana. Esoriny capuchon. Oui. Ianao ny avy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Manomboka efa kivy zao ny devoly any amin'izay lalana andehananao satria maherihery avy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray zao ianao andro maraina tsy hitany zareo indray zao izay atao eny an-dalana satria izay andalovanao dia hampangirijana ny fanjakany aizina indray fisian'Andriamanitra ao anatinao satria tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao. Manao. Korintiana 2:12 anaran'i Jesosy. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Important be ty zavatra ty. Ny Egyptianina izay endriky ny fiainana taloha dia nanenjika ny zanak'Israely tsy hamela azy ireo androso. Zay le henonao taloha
endriky ny toetra ratsy nanandevo taloha tokony atelin'ny rano eo amin'ny batisa mba tsy haratsangana aminao le olona taloha sy ny toetra izay nahafantarina anao tamin'izany fa le olom-baovao madiodio ny tafavoaka ny ranomasina mena miaraka amin'ny Kristy. Amen. Lafidy be mihitsy izy andro amin'ny maraina. Alleluia. Pastera, eto ambavaka fa tena misy raha masina mena eo anoloana, mila mirakila an'le tany maina misokatra mba hiampita. Ho ataon'Andriamanitra zany fa ty misy important kokoa. Tsy tian'Andriamanitra hanaraka anao le toetra taloha atao hoe Egyptiana fa tian'Andriamanitra telo eo amin'ny ranomasina, rehefa voatelany ranomasina izy ireo le mivoaka eo le olona vaovao. Zany zao ny teny masoan'Andriamanitra andro amin'ny maraina. Hitantsika amin'izay le priorité amin'Andriamanitra. Ny antsika zao blocage sikafana miracle dia miampitsika. Fa ny n'Andriamanitra le olona vaovao anatinao mihitsy ny tian'Andriamanitra hiampita ho tafavoaka soamatsara ho azonao avoaka amin'ny fotoana rehetra. Tena akaikinao aza misaina Egyptiana hoe fa le olona taloha kosa hoe mila atelany raha. Le olona taloha eto zany na le enao taloha na le olona taloha mila adinonao ihany koa. Tonga dia traitena daholo ny problème rehetra eto amin'ny tanàna anjo amin'ny maraina. Dia vana daholo fa tsy mety koa zany hoe dia fa fao io sariny io anaty telefoninao. Efa manana fiainam-baovao ianao zao. Efa manokatra zavatra Andriamanitra. Hitanareo amin'izay? Tsy le problème taloha ny tian'Andriamanitra atahoranao, fa le toetra taloha tsy tokony hanaraka anao. Ny programan'ny ranomasina mena misokatra zany dia mba afaka hikatona hitelina an'le taloha. Andro amin'ny maraina mampaherentsika eto Andriamanitra fa ninona taloha tsy tokony ho tsaroana tsy tokony hitoerana efa natelin'Andriamanitra zany miainga vaovao ianao andro vaovao androany semaine vaovao ty semaine ty volana vaovao ty février ty taona vaovao 2023 asutiaka mafy tsara ho antompo moa e. Trendratsika mivavaka Andriamanitra misy zavatra tsy tiako anaraka ana io toy Andriamanitra io tsy problème fa ianao ny problème. Fa maninona le olona taloha anatinao io tsy tiako anaraka anao. Mahita fa androany fa soavina soamindrapona anaraka anao fa tsy le olona taloha. Atao avy amena mafy tsara moa e. Mampivezivezy le fahamarinan'le te fa mahafinaritra be. Fahatelo. Azafady fa za be taratasy tsy samy manana fampiasan'Andriamanitra azy. Ndry men'Andriamanitra pastera be taratasy nareo. Halleluja. Peter. Tapitra récréation. Peter. Ny zavatra nitranga teo fiainan'ny mpianatra. Rehefa mandeha sambo zareo dia matetika tratra ny problème foana. Misy tafiotra foana. Izy koa zany dia tafiotra lava foana ve? Misy méthode nomen'Andriamanitra. Ao amin'ny onction dia mahitsika fa misy point faible fahavalo. Rehefa nitsangana Jesosy eo Marka 4:7-7 dia zao noteneniny mangina mitsara ohatry samy mihitsy ny feony mangina tsara ohatry zararaha reza ilay izy. Tsy afaka miteny rivotra hoe maninona tsy afaka manao an'izany lehibe anao amin'ny teniko. Ary possible mety le mitsokony hoe dia vao niteny Jesosy mangina to dia fampiteny rivotra miteny lehibe mangina mitsara tonga dia nangina nitsatra. Raha tsy niteny Jesosy tsy nisokatra ny mason'ny mpianatra hita hoe manana point faible ny rivotra. Inona ny point faible ny rivotra? Manana anarana izy. Misy kagana asiko suspense kely mbola tsy miravana antsika mbola manam-potoana asiana suspense kely. Fa maninona ny point faible ny rivotra ny anarana? Satria amin'ny anaran'i Jesosy no andohalian'ny anarana rehetra. Ka vao niteny Jesosy hoe rivotra to dia namaly le rivotra. Oui. Ranomasina eny tompoko mangina dia mitsara. Raha tsy niteny Andriamanitra tsy nahafantatra ny mpianatra hoe misy point faible
ny fahavalo. Allons. Sany mipakatozany. Jesosy mibaiko ny rivotra sy ny ranomasina. Ny zavatra hitako ary. Rano beda ny ranomasina teo Jesosy. Tonga dia maina ny rano. Ohatran'ny tamin'ny ranomasina mena. Dia tsy mibedesy le ranomasina satria maninona? Tavelany ampovoany eo zareo miaraka amin'ny sambo maina ny ranoko. Dia ny problema satria le sambo an'olona. Mitsinjo lavitra be Andriamanitra rehefa tsy problema na mirakla le izy. Mety hitsahatra ny tafiotra. Hitsahatra ny ranomasina. Maina ny rano. Fa tsy maintsy batainy lany sambo zany avy. Mazava angambany e. Dia juste nyteneniny fotsiny eo amin'le niveau mety eo mangina mitsara fa ilaina le rano andehanana hodiana eny apita. Fa ny Baiboly miteny fa raha ny teny mafy teo izy. Satria ny rano zany tsy mazaka tenenina mafy. Vao mitenenina mafy eo rano. Tonga dia ritra hono ny rano. Dia ohatran'ny hitako eto amin'izay fa nilika amin'izay repetera zay. Ela mibata terida aveo za ndray manomboka ariva. Karatsinina kizafona azy zareo ve. Dia efa hitan'Andriamanitra amin'io dia na ny fampiasana fahefana ary soziny eo amin'le mety. Tsy hoe Andriamanitra ny lany hery fa mitsinjo fa tsy hoe mitsinjona. Mitsinjo ny fiainam-panahinao izy fa mbola izy mandrakandroany mitompo ny hery ambonin'ny zavatra rehetra. Mampiaiky ny dikan'izany ane. Matthieu 14:26 naran'i Jesosy. Ary noho nahitan'i Jesosy nitsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra. Lasaiza ny mason'ny mpianatra hoe jeren'i Jesosy nandehandeha teny ambony rano. Vao mijeren'i Jesosy ianao dia ampijeren'i Jesosy azy indray ny rano e. Le Andriamanitra teo amin'ny ranomasina mena iny, le Andriamanitra teo amin'ny ranomasina Galilée, le Andriamanitra eto amin'ny supérieur Analakely eo ampitany Gigi. Rabe ary velo. Hébreu 13:8 manambara fa Jesosy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha entinao androany maraina nokatra amin'ny masonao tsy ahita afa-tsy Andriamanitra dia Andriamanitra hijoro apahita azy zay rehetra manodidina anao ka mila ampanginina, mila ampitsaharana, mila ampisarahana sy mila vahana. Aoka isika hijeren'i Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Amen loatra zany. 2:30 ary vao niakatra tao an-tsambo kely Jesosy tonga dia nitsahatra ny rivotra. Tonga dia nitsahatra. Ohatr'izay mitsy mipozile rivotra. Ny rivotra nahita fa hay Jesosy io. Satria nanaiky ny mpianatra hijereny Jesosy. Salamo 77. Salamo 77:16 dia dingana 19 naran'i Jesosy. Ny rano be nahitanao Andriamanitra ô. Ny rano be nahitanao ka torakovitra. Eny nanonjanonja ny lalina. Mino a? Fa tao anatin'ilay tafiotra. Rivotra ny tena betsaka. Fa avy mipotra avy any Jesosy dia nanomboka nanonja. Fa que salama e. Vao nahita ny rano dia nanonja. Ho an'ny olona tsy mahafantatra zany. Ay maika manonja tompo. Nefa ny dikany hoe manonja iny ny tompo fa tonga. Vetivety. Ianao mieritreritra androany maraina. Pastera. Eto ambavaka ohatry maika ane manonja ny rano e. Sao mivaliny. Satria nisokatra amin'ny mason'ny rano nahita hoe io ny tompo. Tsy tian'Andriamanitra na hikoropaka ao anatin'ilay manonja. Fa tian'Andriamanitra na hifaly fa eo ny tomponao. Miaraka aminao. Ao anatinao. Ao.
eo izy. Plus za manonja, plus eo be izy. Zany hoe hitanao ohatra le olona le falifaly reny e. Tena maika tena manonja be. Aika eo ny tompoka ny dikany. Dia raha vao tsy mahafantatra salamo zany ianao, dia mikorompaka ao ambadika le manonja be. Fa ny mpanatrika sekoly maraina kosa. Alleluia. Tsikitsiky miatrika hoe maninona manonja be ao ny tompo. Maninona hoe ao ny tompo hoe. Karaha janona le fanonjanan'le izy a, fanonjanan'le rano. Manonja. Tsy hoe manonjana. Raha janona fanonjanan'le rano. Dia manjary zany tompony e. Aleo ny tompo eo. 19 menaran Jesosy. Tany amin'ny ranomasina ny lalanao. Lasa lalana andehanana ny rano rehefa mahita an'Andriamanitra ny rano. Zay no mahatonga izy tsy mety hoe Petera ny eo dia mbola andeha ambony rano izy. Petera tsy Andriamanitra ka tsy ampy fepetra tonga ny rano anaiko lalana. Ary rehefa nanandra ny Petera dia niletika. Satria rehefa eo Jesosy no mety le izy. Fa rehefa tsy eo Jesosy dia milomano hoe lahy. Sindry. Arsy, atsankio. Rehefa efatra maso tonga dia mahitsy be. Ty, tamy ao. Ozy izy lay tonkiry zay. Fa maninona ke Andriamanitra ny tonga dia niseho. Nisy toe-po Petera zay asika tsy hoahana ho lesona. Azadino fa Andriamanitra miasa eo amin'ny toe-po, tsy miasa parazary izy, fa miasa eo amina toe-panabizary izy. Ohatry ny hafahafa tsy dia fiainan'ny olona, fa tonga dia mety be aminy satria toetran'ilay izy. Toe-po Petera, teo eny amin'izay misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Teo eny amin'izay misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Voalohany, taiza izy tamin'ny voalohany, teny ambony sambo. Taiza Jesosy, eny ambony rano. Raha mpisafidianina, eny ambony sambo. Indrindrindra, izahay taranaka Petera izay mahay milomano. Aleo ny ambony sambo, raha samy eny ambony rano, aleo ny ambony sambo. Asika ve? Eny ambony sambo ianao mbola afaka mba mamikitra. Fa eny ambony rano ianao ianao ny fikirin'ny alga. Fa Petera tsy ohatr'izay. Ozy izy Petera. Aleoko miala ny sambo tsisy ianao. Ho any aminao na dia anaty tafiotra azy ianao. Aleoko any anaty tafiotra ambony rano izay tsy fantatra izay efa rako, fa sura fa eo ianao. Tonga dia mipotra Andriamanitra ao anatin'ilay problème. Raha ohatr'izao mipaozin'ilay sambo, dia ilay tafiotra ery, dia Jesosy tsy mipotra avy ery hoe mitodia ty dia aza mijerijery ihany. Asika ve? Fananiany Jesosy mihitsy avy ao amin'ilay mampikiropaka anao mihitsy izy no mivoaka. Zany ny lehibe, zany ny grand zany. Zany ny star. Ao anatin'ilay tafiotra mihitsy mipotra avy ihany. Tsy haiko tsara mifandehany zany fa sura fa nafinaritra be mifandehany, style be mihitsy. Tena hitanareo ve? Ao amin'ilay tafiotra tsy tianao, avy ao Jesosy no mipotra mpianatra anao. Aza atao mahakivy ilay tafiotra, ataovy misy entany an-tanana hoe hipotra indray zao Jesosy, hipotra indray zao Jesosy. Iny izy. Mbola misy olona tsy resy lahatra eto. Za tsy tia tafiotra. Za terena tia tafiotra. Mbola hitako amin'ny tarehany zany. Za fampananina eo va tafiotra. Zay aloha nomeny androany. Ampahirezana antsika. Fa ao anatin'ilay tafiotra mampatahotra anao, avy ao izy mipotra miantso anao. Eo amin'ilay rano misamboaravara atahoranao fa mety andetika ny rano, andetika ny sambonao, iny mihitsy nitsakitsao ny rano, itsakitsao. Zany hoe ilay mampatahotra anao,
any ambany tongony. Manapaka zavatra be dibe tsy takatry ny sainao ny Andriamanitra ao. Fa arakaraka ny androsoany fotoana dia hampianatra anao izy iny koa tapahako. Tonga ianao tompo, dia misy problème andreo zao, dia zao tenenin Jesosy, tapahako io. Ary tia koa Jesosy, tapahako. Ary tapahako amin'izay ny teninao fa tapahako daholo izany rehetra izany. Teninao akaikinao, manam-pahefana mihoatra ny Andriamanitra ao e. Eo amin'ilay mampatahotra anao mihitsy hoe a. Eo izy mipotra hoe a. Sady miantso anao hoe a. Mampahery anao hoe a. Mamonjy anao hoe a. Mikarakara anao a. Mampandroso anao a. Mampitombo anao. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa e. Tamin'i Jesosy tao anaty sambo a. Teo akaikin'i Jesosy Petera. Fa tamin'izareo tanaty sambo Jesosy tanaty tafiotra. Lasa Petera nanantona an' Jesosy tanaty tafiotra. Sainy nivoaka an'ilay sambo andeha ambony rano oatra an' Jesosy nefa zavatra tsy fanaony sady tsy hainy ny mampatahotra. Fa lasa izy nanantona an' Jesosy satria zava-dehibe aminy a. Aleo any zay any iletika tsy zay continue vidiny fa ho any amin' Jesosy a. Ohatrohatr'izay zany ilay tian'Andriamanitra ho hitany raha zay continue vidiny fa zaho any amin' Jesosy. Dia ilay ho any amin' Jesosy a tsy hoe aty, tsy hoe aty amin'ny super U. Fa ianao manantona an' Jesosy manokana mba ahafahany ao anatinao miova. Alleluia. Nahatakatra Petera hoe zay mijery an' Jesosy dia ho tahaka azy. Teto raha mandeha ambony rano Jesosy, zako mandeha ambony rano. Fa mihoatra noho izay, raha namela heloka Jesosy, raha tsy be kafara Jesosy. Zay ny tena hoe manahaka. Raha nanginy Jesosy, Petera natakatra an'izay. Ny olona manana an'izay etaeta izay zany, otroniny ianao e. Nakakobahana mihitsy. Tanao tsy sarotra ny ilay izy zany e. Safidy fotsiny ianao tompo hoe hiaraka aminao. Avelako ny zavatra tsy atahotra. Iankina aminao a. Mila anao a. Anahaka anao a. Tsy any amin'ilay mamindra tendrombohitra sy mandeha ny ambony rano, fa any amin'ilay toetra. Raha nangina ianao mba mianatra mangina. Raha nandefitra ianao mianatra mandefitra. Raha nifadianina ianao mba hifadianina. Fa raha nikaly ianao mba hikaly a. Mahita olona tonga eto a. Tena mandray fanapa-kevitra tsara izy andro amaraina hoe tompo te hahita ny fanotronanao a. Amboariko ny atao anatiko a mba hapety anao. Fa ty taony ty a tsy tiako andalo fotsiny. Fa ny tombonandro rehetra dia te hahita anao a miaraka amiko a sy eo amin'ny fiainako. Amen. Jesosy nanitsaka an'ilay ranony samboaravoara sy nipotra fitao anaty tafiotra. Nahita mpianatra fa Jesosy niseho fitao anatin'ilay tafiotra mampatahotra, nanitsaka an'ilay rano natahorana. Andriamanitra manitsaka an'izay atahoranao. Genesis 3:15 tao edena dia efa nomen'Andriamanitra ny teny hozy izy tamin'ny menarana. Ny taranaka ity vehivavy ity hozy izy anorotoro ny lohanao. Ataovy izay ataonao eo fa eo ambony lohanao ny tongotry ny taranaka ity vehivavy tsy mahalalala dia Jesosy. Marka 12:36 Jehovah nilaza tamin'ny tomboko hoe mipetraha eo tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Repose pied. Tsy repose en paix hein. Fa repose pied. Fialan'ny tongotra sasatra ny fahavalo. Ary mino avy mety rehetra ny tompo mila masazy ny tongony. Dia nandehandeha teny ambony rano izy a. Alleluia. Sady vohitsaka ny fahavalo a no repose pied. Mampiala sasatra ny tongotra. Aza matahotra tafiotra ao anatin'io Jesosy niseho. Raisy ilay toetra be dia be nresahana teo. Afaka hiasa Andriamanitra amin'ny fanosorana fa ny tena hiandrasana ianao ao amin'ny fanotronana. Rehefa mety a inona? Tena ho reto ny resaka lizy adiny ray antsika dia mbola ohatr'izany ihany ny valiteny e. Anotony Andriamanitra rehefa mety ny
misaotra Andriamanitra fa mba mipasy le izy androany. Halleloja. Manasa mpianatra rehetra hitsangana ary avao faontananao dia omeo voninahitra Andriamanitra. Misaotra anao izay ray aminaran'i Jesosy. Mankasitraka izay satria nampaherezinao ny vahoakanao androany hoe tsy sarotra io. Ary nomenao ny taoam-ponao fa afaka hita ny zavatra mivaza raha misisika ao amin'ny fanosorana nefa tsy ao ny teny andrasanao anay. Fa ao amin'ilay fanamboarana an'ilay toetra mba tonga ny fanotronanao mahazo aina tonga dia manao intervention. Mba tsy atahotra fahafatesana izay. Mihoatra noho izay mety ho fatahorana ny endriky ny Goliata manakana ny fidiranay any amin'ny trôniny. Mba tsy isainy izay hoe misy Egyptianina manaraka tokony ho aringana. Fa ny tena important aminao, ilay izahay taloha, ilay olona taloha sy ny fahazaran-dratsy sy ny toetra ratsy tsy tokony hanaraka anay intsony. Ary indrindra mba tsy fendro ao anatin'ny fisian'ny tafiotra izay satria avy ao ianao ny hipotra hampaherenay. Ary tianao izay, zany na tonga anao nanotrona ny Petera, ny fanana ny Petera toe-panahy te hanahaka anao, mihoatra noho le mandeha rano. Raha namela heloko ianao, dia mba hamela ny hafa izay. Raha nandefitra ianao, dia mba handefitra amin'ny manodidina anay izay. Raha marisika sy mazoto hivavaka ianao, dia mba ho tonga olo ny vavaka izahay. Raha nandendena anao soa ianao, dia mba hizara soa sy ny tsara avy atao anatinay napetraka ao, atao anatinay izay eo amin'ny manodidina anay. Raha isondera sy ny laza ny ajara ny voninahitra mandrakizay. Mankasitraka anao izay ray aminaran'i Jesosy. Fa raha nitahotra fahafatesana ny sorona atao anatinay, nitahotra Goliata goavana manakana ihany koa, dia tsy ambininy ny fiainan'ireto zanako reto aminaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, fa raha azo antoka fa tsy manaraka le olona taloha, ninonino ny Egyptianina vaneriana, raha masina mena eo aloha, tsy asakana amin'ny fandrosoana miaraka aminao zany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra ihany koa Tompo fa miaraka aminao zay, ninonino mitranga, arakaraka ny hanonjany rano maika nytenena amin'ny boky ny Salamo hoe nahitanao ny rano dia nanonja. Le fomba fijerinay mihitsy no entinay eto anatrehanao, mba hiova ampahery anay izay zavatra mitranga. Misaotra betsaka fa miplaninao anay dia planina tsara ary ho tanterahanao zany satria mahatoky ianao. Eny an-dalana izay ny asainao miaina fahendrena hamoaka ny toetra mba hampifaly ianao sy hampitsika ianao nefa mahasoa anay. Ao anatin'izany Jesosy dia mivavaka ao tsara ray avy izay manatrika eto. Ninonina mety manahirana nentiny mamela marika avy amin'ny fanatrehanao mba karakara ny zanaka ao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahazo toerana vetivety ataontsika hanao fanatitra vetivety ho famarana antsika ny fiarahantsika ninana ny teny teto dia mirava miatrika an'izay tokony ho adity izay tokony ho atrehana any amin'ny isa-tokantrano any amin'ny fiasana sy fianarana indray za sy ianao. Avereny hoe tsy sarotra io mamoa toetra tsara fotsiny hoe dia hanotrina hoe. Amen. Inona moa le toetra ny Davida? Andriamanitra vonjeo. Amen. Inona ny toetra Mosesy moa? Inona ny toetra Mosesy? Inona natonga n'Andriamanitra nanotrina azy teo? Halleluja. Na sy fiarena kely fetifety. Satria izy efa nanomboka nahita, nanomboka nijery an'Andriamanitra amin'izay izy. Ohatry ny Davida teo ihany. Fo nijery an'Andriamanitra izy tonga dia nampijeren'Andriamanitra azy sy ny fanatrehany ny zavatra rehetra manodidina. Ny Petera, le izy ho any amin'i Jesosy, dia rehefa tonga any amin'i Jesosy dia manahaka azy. Amen. Mahafinaritra n'Andriamanitra zany dia le mahainan'le hoe izy ty tena ohatry ny ray mihitsy zany zao tena tian'Andriamanitra be zany. Hoe manahaka azy ianao zany. Zay. Hitanao Andriamanitra. Manasanao hitsangana dia handray ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ho tanteraka aminao ny fahafahanao mahatsapa sy miaina ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fiambonana fanamasina. Miainga, mandehana, mizora miaraka amin'Andriamanitra. Fa raha velona amin'ny fanahy isika ka handeha amin'ny fanahy mahita ny vavolombelonao ho eny tananao, ijoroanao ary ho voatahiry amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fahagagana androano anao. Ao ambadiky le toe-po mahagaga omenao. Mahita fa niendriky ny Goliata rehetra resy amin'ny anaran'i Jesosy. Mitahotra fahafatesanao anatinao resy amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita ny ranomasina mena misokatra amin'ny anaran'i Jesosy.
mahita ny fisokafa mifonao ao mba hatonga n'le olona vaovao anatinao ivoaka somatsara iseho ety ivelany. Mahita ny Egyptianina mpanenjika ringana amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita le olona taloha tsy manaraka anao fa ringana amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa anatin'io tafiotra io maika mahita an'Andriamanitra ianao ary maika ianao manantona an'Andriamanitra ary maika ianao manaka azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo